raha io sokany ianao ny tompasoaviny menao anaykehitrina fa nay andray ny teninao indray a indreto ny olonao tsiraray avy hoetiko anatrehanao raha io tsy fitombavaka tsotra ty fa famadihana tantaram-piainana meo fanalahido ny olonao mitenena amin'ny olonao tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta androany arao ka etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy amen. Mbola ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika izay loha hevitra tena goavana hianaritsika hoe ahoana no hiainana fiainana ambony. Raha milazatsika hoe fiainana ambony tsy miresaka akory hoe fiainana miliardera fa miresaka fiainam-pahefana fiainana misy hery. Mahare tsara ve ianao hoe fiainam-pahefana fiainana misy hery. Luka toko 4:4 dia mandingana indray tsika ny amin'ny Luka toko 10:1 hatramin'ny 20. Zavatra lalina no ikasako aminao androany zavatra afaka hiainanao ilay izy. Tenikeno kaikiny hoe zavatra afaka hiainako ilay izy hoe miankina amin'ny safidinao zay ny mahatanteraka zavatra amin'ny fiainanao. Eno itsara Luka toko 4:4 ary Jesosy niverina tamin'ny herin'ny fananaka ny Galilea dia niely tamin'ny tany rehetra manodidina ny lazany ary izy nampianatra teny amin'ny sinagogan'ny olona ka nankalazainy izy rehetra. Luka toko 10 andiny voalohany hatramin'ny 20 dawary. Ary no ny afaka zany ny tompo nanendry olona afako dia 70 lahy ka naniraka azy tsy roa ialoha azy eny amin'ny tanàna sy ny tany rehetra izay efa alehany. Ary hoy izy taminy be ny vokatra fa nipiasa ny vitsy koa amin'izany mangataha amin'ny tompony vokatra mba hampandehanany mpiasa amorony vokatra. Mandehana indro izao maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry ampovoan'ny ambody aza mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapa ary aza miarahaba olona kory eny an-dalana. Ka manao an'izany sao tsika dia miavinavina ary izay trano idiranareo dia lazao aloha hoe fiadanana ao amin'ity trano ity. Raha misy zanaka fiadanana ao dia hitoetra ao aminy ny fiadanana tonononareo fa ka zany dia hiverina ao aminareo ihany zany. Na iza zany dia manonona foana fiadanana fa rehefa tsy voarain'ilay olona ilay fiadanana dia miverina any aminao. Amen. Amen. Vavanao zany tokony manonona fiadanana ho an'ny olona foana. Ary mitoera ao amin'izany trano zany ka mihinana sy misotrozy zavatra omeny fa mipiasa miendrika ahazony karamany aza mifindrafindra trano. Ary izay tanàna iakaranareo ka mandray nareo ny olona dia hano izay zavatra roso eo alohanareo. Ary sy trano izay marary ao maninao ne ka lazao amin'ny olona hoe efa mby akaiky ianareo ny fanjakan'Andriamanitra. Fa izay tanàna ikaranareo ka tsy mandray anareo kosa ny olona dia makaneso amin'ny lalambe ka lazao hoe ny vovoko ny tananareo aza zay miraikitra mitongotray dia efa fanaiam-panganareo nefa aoka ho fantatrareo fa efa mby akaiky ianareo ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo fa moramora kokoa no amin'ny Sodoma amin'izany andro no ny amin'izay tanàna izany. Lozanao ry Korazina, lozanao ry Betsaida, fa raha mba tany Tiro sy Sidona no natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo dia olony bebaka ela izy ka nitafy lamba fisaonana sy mipetraka amin'ny laveniny. Fa moramora kokoa ny eo amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny aminareo. Ary ianao ry Kaperinao miasandratra ny an-danitra va ianao ahetratra ny fiainatsihity ianao. Zay miaino anareo dia miaino ahy, ary zay mandaha anareo dia mandaha ahy, ary zay mandaha ahy dia mandaha zay naniraka ahy. Ary ny 70 lahy andiny fa 70 eto tsika ny tena hianaka. Ary ny 70 lahy niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe tompo na ny demonia aza manina ozy izy na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy izao nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra indro efa nomeko fahefana anitsaka menarana sy maimika
sy andresy ny hery rehetra nanany fahavalo ianareo ka tsisy hampaninona anareo akory kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy fa mifalia satria voasoratra any an-danitra ianaranareo. Amen. Bateny keno akaikinao miaina fiainana ambony. Ho azonao tsara moa hoe inona ty tsika olazaina androany. Avy eo hoe tsy miresaka tsika hoe miaina fiainana miliardera fa iresaka zava-panahy isika zay ahatonga anao olona hafa mihitsy manomboka androany. Naka fitopolona Jesosy dia naniraka an'ireo fitopolona reo mandehana nareo izy izy akatsokona zany dia hoe mandehana manaova ny asan'Andriamanitra. Torio teny zay marary dia sitrano. Faly izy fitopolona nainga izy fitopolona dia nandeha ny amin'ny tanàna rehetrarehetra teny. Rehefa vita ny asany dia miverina izy fitopolona dia rehefa miverina izy fitopolona dia miverina niaraka tamin'ny fijoroana vavolombelona daholo. Za mba manonona hoe anana fijoroana vavolombelona ne ianao sy ny ankonanao ianao miaraka amin'ny Jesosy io izy fijoroana vavolombelona hiaraka aminao ane. Ino tsara rehefa miverina izy fitopolona dia miverina niaraka tamin'ny fijoroana vavolombelona daholo. Ary mitovy ny fijoroana vavolombelona izy fitopolona. Ozy izy hoe Jesosy na ny demonia aza dia nanaiky anay noho ny anaranao. Dia hoy Jesosy tsara aloha zay fa balance kely nareo aloha. Aza mifaly nareo fa manaiky anareo ny fanahy fa mifalia fa voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Tsika zany manendry ny teboka voalohany foana hoe ny antony ivavahantsika dia fiainana mandrakizay. Teny kely akaikinao hoe ny antony ivavahantsika dia fiainana mandrakizay hoe tsy hoe mivavaka tsika satria mandalo problème na mivavaka tsika satria teo miliardera fa ny antony ivavahantsika aloha voalohany averimberanao anatsika foana dia fiainana mandrakizay. Menina ny assurena rehefa mivavaka dia fiainana mandrakizay. Fa ahoana ary no ahafahako hiaina fiainana hafa mihitsy? Misy zavatra mahagaga ka lasaka nabavy nitenen'i Jesosy nefa ny aina reto fitopolona reto. Inona ilay zavatra mahagaga? Zao no lazaina 9:20 areto tsika mitena hiaraka androany. Indro efa nomeko fahefananitsaka menarana sy mainka sy andresin'ny hery rehetra nanana fahavalo ianareo ary tsy hisy hampaninona anareo akory. Misy zavatra telo ambaran'i Jesosy eto. Meko anao ilay zavatra telo dia meko anao rehefa avy eo zay hatateraka azy eo amin'ny fiainanao. Voalohany amin'ny zavatra telo dia hoy izy hoe meko fahefananitsaka mainka sy menarana. Ny zavatra faharoa dia andresy ny hery rehetra nanany fahavalo ary ny zavatra fahatelo dia tsisy hampaninona anao akory zay asan'ny fahavalo. Tononoko hoe marina aminao hiaina zany ene ianao. Averintsika ilay teboka telo. Voalohany manitsaka mainka sy menarana. Faharoa andresy ny hery rehetra ananany fahavalo ary ny fahatelo ninona nataon'ny fahavalo tsy hisy hampaninona anao akory. Rehefa mandika zany dia ohatrany hoe nofinofy hoe pastera zany koa ve dia mba marina raha lasaka nabavy. Jesosy tsy niteny hoe tsy fanena amin'ny menarana sy mainka. Mariavy ianao hoe fa hoy izy hoe meko anareo fahefana anitsaka amin'ny menarana sy mainka. Jesosy koa tsy niteny hoe ny fahavalo dia tsy manan-kery fa hoy izy hoe andresy ny hery rehetra ananany fahavalo. Dia hoy izy hoe tsy hisy hampaninona anareo akory zany. Zany hoe zay ataon'ny fahavalo zany possible mihitsy miantraika aty amintsika. Tonga aty amintsika ilay asan'ny fahavalo fa hoy izy hoe tsy hisy hampaninona anareo zany. Zany hoe miantraika ilay izy fa tsisy impact. Teneny hoe miantraika hoe fa tsisy impact.
matetika ty amin'ny fiangonana tahaka atsika rehefa miteny dia hoe tsisy dika amin'ny devoly, tsisy hery zany io, fa milaza aminao ka lasaka nabavy. Tsy magana zany. Jesosy miteny hoe zaho ozy izy nahita ny Satana nalatsaka avy tany an-danitra miaraka amina inona ozy izy fahatezerana mirehitra. Jesosy zany tsy nanao tsinitsinina ny Satana mihitsy. Ny olana amin'ny kristianina dia mieritreritra hoe efa mivavaka dia mandehandeha ho azy dia hoe tsy manino zay, tsy marina zany. Ny devoly sy ny asany dia hoarin'ny baiboly, hoarin'ny Jesosy amin'ny hoe menarana sy mainka. Hoarin'ny Jesosy amin'ny hoe manakery, ary tsy hoe iray vo ozy izy hoe rehetra ananany fahavalo. Fa maninona lazain'i Jesosy hoe menarana sy mainka ny devoly, satria maninona menarana sy mainka rehefa mahakaikitra indray mandeha dia mampita-poizina dia mety hanimba fiainana ray manontolo. Zany hoe possible mihitsy zany misy olona mivavaka fatratrana asan'ny demonia. Raha olona mivavaka ka tsy mbola mandray an'ilay fahefananitsaka amin'ny mainka sy menarana. Olona mivavaka ka tsy mbola nandray an'ilay hoe andresy ny hery rehetra nanany fahavalo. Olona tena mivavaka ny resaka eto tena keno akaikiny hoe tsy olon-tsotra hoe ny resaka eto. Ny olona teneny Jesosy eto dia olona anazy. Maria tsara ve ianao? Za zany tiako tsika tsararay avy tsy sous-estimé ny devoly. Misy fampianarana izay tsy dia mety loatra mi-sous-estimé ny devoly. Tsisy dika ny devoly zany nefa ny erak'ilay trano, ny erak'ilay fiangonana olona be problème daholo. Olona tsisy afaka problème daholo nefa dia hoe tsisy dika ny eran'ny devoly. Ka lasaka nabavy eo, tsy fampianarana kristianina ny hoe tsisy dika ny eran'ny devoly, fa ny fampianarana kristianina dia mahatonga ny kristianina hoe manana hery ny devoly fa resinao ilay izy. Ny tena izy dia manana hery izy fa resitsika. Ny tena izy dia menarana sy mainka izy fa hitsahantsika. Ny tanjona zany izao tsy hodiana tsy fantatra hoe menarana sy mainka, fa ny tanjona dia ahatongasianao anitsaka ny menarana sy ny mainka. Mba tena keno akaikiny hoe anitsaka ny menarana sy ny mainka ne isika hoe ataovy mahery tsara, andresy ny hery rehetra nanany fahavalo tsika hoe. Ny ompony Jesosy zany dia izao, ninona menarana sy mainka eo anoloanao, na tonga ao amin'ny ankohonanao, na tonga amin'ny asa fivelomanao, dia tsotra ny Jesosy Kristy, ny tiany dia ho itsahanao reny. Ny tiany dia hanana fahefana ianao anitsaka ny mainka sy menarana. Ny tiany dia ianao andresy ny hery rehetra nanany fahavalo. Ka lasaka nambavy. Tamin'ny alina nanofy fa vitako ty préparation ty dia natory dia nanofy. Rehefa nanofy dia zao ny zavatra hitako. Nanofy nahita bibilava anankiray. Ny sasa zao nanofy nahita bibilava. Dia noho tsara. Rehefa hitako ilay bibilava dia nanatonako dia nitsahako. Raha ny lojika zao rehefa manitsaka bibilava zany dia tokony hoe ny lohany. Fa ty tsy teo amin'ny lohany izy nitsahako fa teo amin'ny vatany. Nanitsaka ohatr'izao. Pelipelika be ny lohany. Pelipelika be ny lohany. Fa ty ny nagaganahako. Raha tokony hoe izy ka vao hitsaka ny bibilava dia naikitra ny tongotra. Fa le izy pelipelika be le izy dia nelehibe le bibilava dia mipelipelika be fa tsy nanaikitra ny tongotra. Foa maraina tompo, azoko ny dikany. Azoko ny dikany. Ny dikany le izy dia izao. Ny diany Jesosy tsika dia homena fahefana anitsaka menarana sy maingo. Rehefa manitsaka le menarana sy maingo tsika tsy manana droit le menarana sy maingo amaly.
Nidika le izy zany dia hoe ny mahasamihafa ny fahefana sy ny hery, ny fahefana dia olona tsy azo idivirana, ny olona manam-pahefana. Ataoko hoe misy polisy anankiray izay somary mahii mifanena amina camion be anankiray, camion tonga dia mitarika remorque lavabe, fa le polisy mety hoe tsy haiko hoe inona ny gradiny eo, na mpianatra polisy ary izy ka vao mitsoka sifflet izy mandeha pat, tsy te halany izy hoe 2 chevaux ve ny eo anoloany na 4L sa camion mitarika remorque, fa raha vao izy misoka dia mijanona le izy. Zany nantsona hoe fahefana. Raha hery resy le polisy satria maninona dominio indray mandeha biscuit nitsahana inona cylindre, fa no le fahefanao anatiny dia tsy mahazo manitsaka azy io. Azoko le izy rehefa nitsahako le bibilava, tsy mahazo manaikitra le izy, tsy mahazo mamaly aly izy. Za zany manona amin'ny fiainanao hoe omeny Jesosy le fahefana nitsaka amin'ny menarana sy ny mainkana ianao. Amen. Ny faharoa dia hoe andresy ny hery rehetra ananany fahavalo. Zany hoe ninona ataon'ny fahavalo, na manafika izy na manafika izy, vao tonga eo ianao dia azo antoka hoe resy le hery ananany fahavalo. Misy fanafihan'ny fahavalo ao tokantranonao, vao eo ianao mitsahatra zany. Misy fanafihan'ny fahavalo amin'ny zanakao, vao eo ianao mitsahatra zany. Misy fanafihan'ny fahavalo amin'ny asa fivelomanao, vao eo ianao mitsahatra zany. Tsy ary izy hoe tsy isy hampaninina anareo akory zany. Zany hoe ny planin'i Jesosy zany dia izao, ninona ataon'ny devoly tsy mampiotsina anao.